Toeram-pivarotana fiarakodia iray izay miorina etsy Anosy Vavakambomanarina kosa no misedra olana amina mpanjifa iray ao aminy. Amin'izao fotoana izao voalazany tokoa mantsy fa tsy nahefa ny vidin'ilay fiara ity mpanjifa ity ka voaterina indray fanapahan-kevitra izy ireo. Raha mbola tsy vonona ny sary mahakasika an'izay arahantsika miandalana eo ihany ny tontolony izay trangam-piarahamonina izay fa mametraka ho lara-pahamehana ny fanamboarana ny lalana eto Madagasikara kosa ny ministry ny asa vaventy Andriamatora Laurent Ratsiraka Ratsaivina moa dia isan'ny nandalo teny anivon'ilay foire international de Madagasikara ny tenany androany maraka izany dia ny fanamboaran-dalana no lara-pahamehana ho an'ity ministra ity. Mila fanohanana ny sehatra tsy miankina entina hampirobobona ny toe-karena izay nambaran'Andriamatora Laurent Ratsiraka ministry ny asa vaventy raha toka nitsidika ny foire international de Madagasikara ny tenany. Ho lara-pahamehana kosa hoy nambara ny fanamboaran-dalana ahafahan'ireo sehatry ny velatra bebe koa raha tsy ilaza fa tsy ny sehatry ny fizahantany na ihany koa ny fambolena. Izao moa amin'ny ato amin'ny transport publika anisan'ny tanjona dia hoe manamboatra lalana ho an'ny sehatra asa sasantsasany, anatin'izany ny fizahantany, anatin'izany ny fambolena, anatin'izany ihany koa ny sekteur rehetra izay voakasika ny lalana. Inona ny tanjona ihany koa dia hoe mamoramora kokoa ny vidin'ny vokatra na ny hoe ny vidin'ny entana rehefa ohatra ka tsara ny lalana. Izay zany tena anisan'ny zava-dehibe. Dia io moa tiako asiko teny fa ho avy eto zao ny vice-président Banque mondiale ariva dia anisan'ny zavatra tsy maintsy angatantsika dia hoe amin'ny toerana izay mamokatra vary eto Madagasikara dia mba irina mba vita ny lalana faran'izay aingana satria maninona vary no an'ny Malagasy tsika sahirana amin'ny resaka farim-piainana dia mba ahafahan'ireny zavatra ireny midina ny vidiny dia voakasika an'izany ny lalana, voakasika an'izany ihany koa zany ny resaka fambolena moa mazava loatra. Fa anatin'izay resaka lalana izay ihany koa ny famporisian'ny fanjakana fikojakojana azy io. Anisan'izany ny resaka fambolena vetiver. Amin'ity taon'ity hamoaka appel d'offre zao izay vola mitetiny amin'ny 30 milliards d'ariary no atao appel d'offre amin'ity taon'ity hikojakojana ny lalana. Dia io zany dia anisan'ny zavatra lehibe satria ilay kojakoja lalana izay misy ohatra fanamboarana ny sisiny fotsiny mba lakan-drano mandeha tsara mba tsy aty miangona aty amin'ny lalana ny rano dia misy zany hevitra eto zao jereo ty hoe ty zao misy éboulement dia ty zao tsisy éboulement izany hoe ty zany nasiana vetiver dia tsy tsisy vetiver satria ilay fakan'ilay vetiver zany mandeha lalina be mihitsy dia voatazona tsara ohatra ny nasiantsika ina moa sy vato zany le izy na hoe ciment dia voatazona tsara. Izao zao anisan'ny hoe andeha hijery anako zareo dia iresaka momba an'ity dia eo amin'izay za manazava amin'ny teknisianina hoe mba anisan'ny zavatra ampiasaintsika zany ty vetiver ty sady manatsara n'ilay toerana sady matsara fofona be dia be ny zavatra entiny dia eo ihany koa zany le hoe mba soroana midoko tanety koa dia tsara ny olona mena asa mba fanomezana asa koa ty ho an'olona zany fambolena an'ity vetiver ty dia ny commune rehetra zay izay afaka mamboly an'ilay vetiver dia andeha ho resahantsika amin'ny fotoana manaraka. Amin'ny fahatelo amby roapolo volana May ho avy izao no hamelabelatra ny tetikasa izay sahaniny mivantana ny ministry ny asa vaventy.